Ny mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. Faramiraba antsika rehefa malalatra ity zoma fa 12 ny volana jona ity. Ny mofinaina voalahatra antsika dia ny bokin'ny Isaia mpaminany, Isaia 2:20, Isaia 2:20 andininy voalohany ka hatramin'ny andininy fahasivy. Isaia 2:20 andininy voalohany ka hatramin'ny fahasivy, vakiana amin'ny anaran'i Jesosy. Indro ny mpanompoka izay tantanako dia ilay voafidiko sady sitraky ny foko. Napetrako tao aminy fanahiko, hamoaka fitsipika ho an'ny jentilisa izy. Tsy hiantsoantso izy na hanandratra ny feony, na hanao izay andrenesana ny feony eny an-dalana. Tsy ho tapahiny ny volotara torotoro ary tsy ho vonoiny lahin-jiro manetona. Hamoaka izay tena rariny tokoa izy. Tsy ho reraka na ho kivy izy mandra-panory ny rariny amin'ny tany ary nosy andry ny lalàny. Izao nolazain'i Jehovahandriamanitra, izay nahary ny lanitra sy nanenjana azy, izay namelatra ny tany sy ny vokatra avy aminy, izay manome fofinaina ny olona eo aminy sy fanahy ho an'izay mandeha eo aminy. Izaho Jehovah efa niantso anao tamin'ny fahamarinana sy nitantana ny tananao ary hiaro anao ka hanome anao ho fanekena ho an'ny olona, ho fanazavana ho an'ny jentilisa. Hampahiratra ny mason-jamba, hamoaka ny fatotra hiala ao an-trano maizina, ary izay mipetraka ao amin'ny maizina hiala ao an-trano famatorana. Izaho ny Jehovah, izany no anarako, ka ny voninahiko tsy omeko ny hafa. Fiderahanay na ny fiderahanay ho an'izany zavatra voasokotra. Ny amin'ny zavatra taloha dia indreo efa miseho, ary zava-baovao kosa no toriako izao, na dia tsy mbola miposaka azy ireny dia ambarako aminareo. Ray Masino, manomasinana ahy amin'ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana. Amen. Lefako vanim-potoana manokana teo amin'ny tantaran'ny Israely no nanoratana ity nampitondraina an'i Isaia mpaminany ity. Fantatsika moa fa ny bokin'i Isaia mpaminany dia tsy hoe olona anankiray akory no nanoratra azy fa olona maromaro. Ary manomboka amin'ny 20 dia natao hoe Isaia faharoa nanoratra azy. Satria tsy Isaia voalohany ihany, Isaia fa ny Isaia faharoa dia tsy fantatra anarana. Fa izay entiny ity Isaia faharoa ity dia faminaninany amin'ny fampiononana na ny fampaherezana ny zanak'Israely izay na ny Joda izay babo tany Babilôna. Dia miresaka ary izy eto momba faminaniana momba an'ilay Mesia. Fa eto izy dia miresaka ilay mpanompon'Andriamanitra, ilay Mesia zany na Jesosy. Miresaka koa izay tsy afa-tsy akory fa toy ny miresaka ny Kirosy, ilay mpanompon'Andriamanitra izay irahin'Andriamanitra hanafaka ny zanak'Israely na ny Joda. Fa izay entina mampahery antsika amin'ity zoma ity rehefa malala dia mikasika ny hoe manao ahoana moa ny fomba fiasan'ny mpanompon'Andriamanitra rehefa miasa izy. Na ahoana natao hoe faminaniana fampiononana ho antsika ity andinin-tsotra masina ity. Satria naniraka mpanompo Andriamanitra hamonjy hanafaka dia manao ahoana ny fomba fiasan'ny mpanompon'Andriamanitra izay aseho n'ity andinin-tsotra masina ity. Voalohany indrindra dia izany mpanompon'Andriamanitra mamonjy sy manafaka antsika izany, Jesosy io, na ny fiainan'ny fiangonana mihitsy koa ara, na isika menakavy izay nirahin'Andriamanitra mety hamonjy ny hafa ao anatin'ny ady sarotra na hamonjy ny mpiarabelona amintsika, dia olona izay manana toetra manokana andininy fahasivy, andininy fahatelo, izay olona manana fahalemem-panahy, olona manana finoana sy fanantenana amin'ny hafa. Eto dia hoy Isaia mpaminany manao hoe tsy ho tapahina ny volotara torotoro ary tsy ho vonoina lahin-jiro manetona. Volotara dia karazana zavamaniry, karazana zavamaniry tahaka ny volo aty amintsika na bararata. Dia rehefa maniry izy dia
ka tapaka de tsy apesy tokoa de tsisy ilana azy tsony fa ny fanao azy rehefa tapaka izy na folaka de tapahana de maniry ndray ny solofony zany hoe ny volotara toritory zany a na volotara tapaka dia manjary tsisy ilana azy fa mba hahatonga azy isy ilana indray de zao tapahina na esorina lay toritory la tapaka iny le miondrika iny zany dia avelaniry ny solofony de tahaka zany koa la anjiro manentona tamin'ny andro ny vanim-potoana antikité na vanim-potoana tany aloha zany dia ny jiro fanao atokantrano de ny jiro tsabora jiro menaka dia misy lahin-jiro izy ka ireny lahin-jiro iny dia mirehitra tsara rehefa milamina tsara nandriglena tsara ny fomba fanaovana azy fa ndraindray masetroka be izy rehefa diso mivoaka be loatra lay lahin-jiro iny a de manetroka be lay jiro zany raha diso fohy kely loatra indray izy de tsy mahazava de eto zany manetroka be lay jiro satria mivoaka lava loatra lay lahin-jiro de ino natao anamboarana azy tsy maintsy tsofina aloha izy zay vo amboarina le lahin-jiro ka eto de manao hoe tsy ho vonono lahin-jiro manentona zany hoe tsy raha ny tokony ho izy de tokony efa vonono io jiro io fa tsy manimba fa saingy zao lay mpanompon'Andriamanitra de tsy mamono lay lahin-jiro manentona inona ny dikan'izany Andriamanitra amin'ny fifandraisana amintsika Jesoa amin'ny fifandraisana amintsika ny mpanompon'Andriamanitra rehefa eo anivon'ny mpiarabelona aminy de zao olona manana faharetana olona mieritreritra rehefa miara-miasa amin'olona isika mieritreritra fa mbola misy azo antenaina ihany manantena fiovana manantena fiovan'ny olona ary zay Andriamanitra amitsika de manantena fiovana amitsika ny mamaky an'Andriamanitra tsy nanapaka ny volotara torotoro tsy namono ny lahin-jiro manentona ny mamaky an'Andriamanitra raha mijery ny fiainantsika tsy ny mamono atsika koa reo andrenany hoe mpanota isika de tsisy ilana azy raha maha olombelona saingy zao tsy zay Andriamanitra mamaky an'Andriamanitra de zao ny amonjy atsika ary mamaky an'Andriamanitra de ny te ahitatsika ny amerina atsika eo amin'ny lalana marina sy mahitsy Andriamanitra miala nenina zay ny dikany hoe tsy hovononany lanjiro manentona tsy ho tapahana ny volotara torotoro Andriamanitra miala nenina Andriamanitra manantena fa isy fiovana eo amin'ny fiainatsika mampatsiaro n'lay fanaonana nataon'i Jesosy hoe ndray maka ny mpanompo ndray maka le mpanompo anankiray niteny tamin'ny tompo manao hoe aza mbola tapahana re io hoe aza mbola ongotana re io hoe fa aleo aloha hiala nenina aleo aho hikarakara aleo hikarakara io fotom-poloboka io aleo aho hikarakara io tsy mamoa io fa mbola ho avy ny andro hamoazana io mino aho fa rehefa karakaraiko hamoa ihany io miavako malala ho tsika manao hoe Andriamanitra dia miala nenina mandrakariva amitsika ary ahoana ny fomba anelan'Andriamanitra nenina amitsika Andriamanitra zany tsy niala nenina tamintsika ka namela atsika hoe hiova ho azy fa Andriamanitra niala nenina tamintsika tena nome atsika ny fanahiny Andriamanitra niala nenina tamintsika tena nadio atsika tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy tompo tamin'ny rany zany hoe Andriamanitra rehefa niala nenina de tsy nitaza-posiny akory hoe miandry azany io zany miandry reo vanareo eo tsy zay Andriamanitra fa Andriamanitra niasa mangina naniraka ny fanahiny ary nino ny fiovan'ny olona na tokony fiovan'ny olona zay natonga an Jesosy teny hoe ho avy any aminareo ny mpananatra izay hitarika anareo amin'ny lalan'ny fahamarinana no zany avako malala raha mpiarina amin'ny fiainantsika eo anivon'ny mpiarabelona amitsika de zao tsy tokony ho maika isika handrava tsy tokony maika isika ho mora makatsokevitra momba ny fiainan'ny olona anankiray iny olona iny angamba de tsy hiova tsonika tsia tiany ny tompo isika hanapaharetana amin'ny namantsika amin'ny mpiarabelona amitsika ny faharoa zay tokony ho toetra amin'ny mpanompon'Andriamanitra hotsika teo de mpanompon'Andriamanitra mahatoky amin'ny fifandraisana amin'ny mpiarabelona aminy mahatoky fa ny olona anankiray de mety miova rehefa hiasany ny fanan'Andriamanitra
Fa ny faharoa zay aseho anteteny tsotra masina ity ry havako malala dia ny mpanompon'Andriamanitra de tsy kivy, tsy reraka. Andriamanitra tsy kivy, tsy reraka, mandra-panovana antsika. Ndraindray tsika mieritreritra satria ny olombelona moa maha-olombelona azy de tsika ndraindray mieritreritra amin'ny de fa ngamby ny olona iny tsy azo ovana zao. Fa mpanota matevika hoditra. Efa tsy avitra tsony iny efa ndraindray tsika manao zany eo andrenan'ny mpiarabelona amitsika na eo nandroan'ny olona manodidina antsika. Fa Andriamanitra tsy mba izany. Satria mantsitsika nge efa nodiovon'ny tompo e. Itsika nge efa namindrana fo e. Isika nge efa navela heloka e. De ndraindray tsika mahita ny toetra ny hafa na fahalemeny hafa de mora mieritreritra amina hoe angamby iny tsy hiova tsony. Fa isika manao zany fa Andriamanitra tsy manao zany. Andriamanitra tsy vitany hoe miala nenina, tsy vitany hoe miasa manova, miasa manitsy fa izao tsy kivy Andriamanitra. Taizy Jesosy ny kivy teo anatrihan'ny faharatsian'ny olona, tsy kivy Jesosy, tsy reraka Jesosy. Ary zany toe-panahy ataontsika hoe tsy mora kivy eo anatrihan'ny zavatsarotra izany de tian'ny tompo toetra atsika. Ndraindray tsika rehefa mijery ny fiarahamonina de mety kivy manao hoe ngamba le fiarahamonina misy atsika tsy ho tafavoaka tsony ka raha mijery ny andavanandro ahoana tsony hanofanana zao zao ve zao toe-tsainy zao ve ho afaka tsony izao zavatra zao ve hiova tsony ndraindray tsatra n'izany mety ho fahakiviana zany tsika fa eto ny faminan'ny Isaia mpaminany de miala nenina amitsika mampanao miady ny mpanompon'Andriamanitra de tsy reraka na kivy mandra-pahatonga ny rariny amin'ny tany. Zany hoe mandra-panorona na mandra-pahatonga ny rariny amin'ny tany. Olona ny mpanompon'Andriamanitra tahaka atsika zany tahaka ny fiangonana de olona manana fanantenana. Ary zay mahatonga ny feon'ny fiangonana, ny feon'ny mpanompon'Andriamanitra dia mitondra fanantenana mandrakariva. Fa tsy mitondra fahakiviana hoe tsy mety tsony io e, tsy tafavoaka tsony io e. Rehefa miresaka amin'ny anankiray izy ianao ve tsy tafavoaka tsony iny zavatra efa olona manana fanantenana. Izao tontolo izao mety tsy manana fanantenana satria fa heveriny fa izy no manao azy. Fa itsika manana fanantenana satria fantatsika fa tsy itsika mpanota no manao azy fa Andriamanitra no miasa. Isika manana fanantenana sy manana finoana satria Andriamanitra amin'ny finoantsika ny miasa sy mahatanteraka ny zavatra rehetra. Araka ny 5:5 hoe izaho Jehovah, izao no lazainy Jehovah zay nahary ny lanitra sy ny tany. Zay asehony fa Andriamanitra ny miasa am'izay mety ho fanamboarana, fanotsiana, fanovana olona, fanovana toe-tsaina, fanovana ny mpiarabelona de zao tsy vitantsika izany fa Andriamanitra ny manao izany. Fiasana ihany sika. Fa ny toe-tsaina tian'ny tompo ananantsika de zao ny toe-tsaina tsy mora kivy, ny toe-tsaina tsy mora miraviravin-tanana, ny toe-tsaina manana fanantenana, ny toe-tsaina tsy mora mitsara, ny toe-tsaina tsy mora manilika, fa ny toe-tsaina miankina amin'Andriamanitra ary mamela an'Andriamanitra hiasa. Fa ny fahatelo zay aseho ny tendreny tsotra masina ity ny amin'ny toetra ny mpanompon'Andriamanitra dia ny fifaliana amin'ny fibanjinana no avy. Eo le fanantenana resahantsika fa izao lay zavatra andrasany de efa iainany sahady. Azay mahatonga azy manana fanantenana. Inona moa ny fanantenana? Ny fanantenana nge de zao ny fiainanao amin'ny ankehitriny ny zavatra zay inonao fa ho avy. Amin'ny 5:6 hoy izy manao hoe ary zava-baovao kosa no boriko de izao na de tsy miposaka aza na de tsy mbola miposaka azy reny de ambarako aminareo. Zany olona manana finoana sy fifaliana ka le zavatra zay inony de efa iainany sahady amin'ny vanim-potoana ankehitriny. Zay tsy de mora loatra amin'ny olona ataontsika hoe ny volavolain'ny toe-tsaina kartezianina tahaka atsika ka mieritreritra manao hoe ny zavatra de izay misy ankehitriny ihany fa tsy mieritreritra n'izany hoe ho avy hoe lanja ny finoana zany. Ary maha kristianina atsika de itsika miaina ny fifaliana amin'ny zavatra iainantsika amin'ny ho avy. Amintsika ny ho avy de efa ankehitriny.
Maninona moa isika mifaly? Satria fantatsika ny lanitra hovatanitsika, fantatsika fa ny fahery firina sy ny zavatsarotra vetivety lalaovantsika eto amin'ity tany fandalovana ity de mandalo. Fa ny fifaliana mpanantenain'ny tompo antsika ao amin'ny fiainana mandrakizay hiainantsika amin'ny vanim-potoana ankehitriny. Tsy hoe rehefa tonga any an-danitra tsika vao hifaly, raha izay de maty foana tao amin'ny hazo fijaliana Kristy. Fa ny fifaliana any an-danitra hiainantsika amin'ny vanim-potoana ankehitriny. Zay ny maha-kristianina antsika. Zay mahatonga ny tompo niteraka hoe teny manao hoe ho tanteraka aminareo ny fifaliako. Itsika izao zany manam-pifaliana, tsy manam-pifaliana amin'ny zavatra mitranga ankehitriny ihany. Satria zay ny fifaliana izao tontolo izao. Fifaliana izao tontolo izao dia mahatonga azy mandalo de satria fifaliana amin'ny vanim-potoana ankehitriny zay fifaliany materiel. Fa ny fifaliantsika mahatonga ny fifaliantsika maharitra de satria ny fifaliantsika miaina le fiainana mandrakizay. Ny fifaliantsika efa tsy fifalian'ny tany ihany fa fifalian'ny lanitra, zay fifaliana mandrakizay. Zay mahatonga ny hoe tsisy afaka manala lay fifaliana atao anatintsika satria ny fifaliantsika tsy fifalian'ny materiel, tsy fifaliana zay ataontsika hoe amin'ny zavatra mety mandalo ihany, fifaliana ihany reny, fa tsy reny ny iorenan'ny fifaliantsika, fa ny fifaliantsika dia fifaliana zay efa ao amin'Andriamanitra. Fifaliana ny aminy hoe efa miaina ny fiainan-danitra. Zany akory tsy milaza hoe eto an-tanitsika de ohatry ny any an-danitra, tsy zay loatra. Eto an-tanitsika de mbola mandalo zavatsarotra, mandalo tsy fahasalamana, mandalo rofonaretina, mandalo fiovaovan'ny toetrandro, mandaly fivadihan'ny namana, mandalo fanadinon'ny namana, mandalo fahoriana amin'ny fisarahana amin'ny havaty. Zany de mety lalaovantsika. Saingy zao tsy manaisotra ny fifaliana ty anatintsika ireny. Zay mahatonga amin'ny Paoly nanafaka Filipianina 4:4. Mifalia mandrakariva. Tsy nijanona fotsiny hoe mifalia mandrakariva, fa mifalia mandrakariva amin'ny tompo. Mifalia mandrakariva amin'Andriamanitra. Zany hoe mifalia mandrakariva ao amin'Andriamanitra. Noho zany de zava-dehibe ary ilay ambarany bokin'ny Isaia mpaminany eto manao hoe ny toetra ny mpanompon'Andriamanitra. Afaka miaina ny ho avy amin'ny ankehitriny izy. Ary zay ho avy zay no hitany de manjary tsy very maridalana izy. Zay ho avy zay ny ainany de zao efa fantany ny ataony, efa fantany ny diany, efa fantany ny zavatra miandry azy. Zay fiainan'ny mpanompon'Andriamanitra, zay mahatonga ny kristianina mpitarika amin'ny zavatra rehetra satria efa fantany ny lalana diaviny, fantany ny tiana tongavana. Izao tontolo zao ny tsy kristianina manjenjely ety ambonin'ny tany satria tsy fantany ny alehany. Miankina amin'ny materiel izy zay zava-dehibe zany amin'ny maha-olombelona, fa tsy zay akory ny tanjom-piainana. Fa raha zay ny tanjom-piainana de zao very ety amin'ity zao tontolo zao ty, satria materiel be de be miova arakaraka ny vanim-potoana, miova arakaraka ny toerana, miova arakaraka ny olona tsirairay. Fa lay fifaliana zay lay tanjona zay mpanjintsika eo amin'Andriamanitra de zao naiza misy antsika dia zay foana ny tanjona. Rehefa tanjona ny hoe ny antanjoko de zao ny ty namana, ny ty tanindrazana. Ny tanjoko de zao mba hahatonga ny olona zay mifanirasera amiko handray ny filazantsara. Ny tanjoko amin'ny fiainana de zao zay mba hahatonga ny olona miara-miasa amiko faly handray fahasoavana ny amin'ny Jesosy Kristy tompo. Ny antanjoko de ny asa soa. Zany zavatra zany de zao naiza misy anao de mitoetra mandrakariva zany. Zany zavatra tsy azo alana aminao. Fa raha ohatra ka ny antanjoko de zao ny anan-karena, zava-dehibe zany ilainy zany amin'ny maha-olombelona. Fa raha zay fotsiny ny tanjona ety ambony tany de zao mety miova zany raha vao miova faritra ianao, raha vao miova toerana ianao de miova zany. Samy manana atao hoe arena de efa miova zay. Nefa koa malala eto zany le ahitsiny Isaia mpaminany ny fomba fijerintsika. Isika no antenaina. Zay ny dikan'io Isaia mpaminany io. Isika no antenaina. Enao no antenaina. Satria nahoana? Satria enao mpanompon'Andriamanitra. Enao no antenaina hitondra zava-baovao. Enao no antenaina hitondra hevi-baovao. Enao no antenaina hijoro ho vavolombelon'ny fitiavana an'Andriamanitra. Enao no andrasan'Andriamanitra. Zay ny dikan'io Isaia mpaminany io. Tsy enao no miandry, fa enao no andrasana. Ary satria enao no andrasana de efa omeny ny tompo anao ny fahazavan-tsaina, ny fahendrena, ny toky, ny toe-po sy ny toe-tsaina ahatonga anao hitondra fiainana sy fifaliana manodidina anao. Zay mahatonga ny Jaona nameram-panontaniana Andriamanitra tamin'i Jesosy manao hoe ianao ve le ho avy
sa mbola ho avy ny andrasantsika. Dia hoy Jesosy mandala zao amin'ny jaona fa sitrana madio miboka, mitsangana ny maty, malady, ny marenina malady, ny manam-pahoriana, pahirezana sy ny sisa rehetra. Zany hoe andana mba raha ho amin'ny jaona fa efa tonga ny andrasana. Ary ny kristianina rehetra naiza misy azy dia izy ilay nandrasana. Tsy ianao zany miandro ka hifanjana inona ty atao fa ny maha kristianina dia zao rehefa tonga amin'ny toerana anankiray ianao dia tsapan'ny olona hoe ianao ilay nandrasana. Ianao lay ianterana, ianao lay mitondra zavatra vaovao, ianao lay mitondra herim-po vaovao, ianao lay mitondra finiavana vaovao, ianao lay mitondra toe-tsaina vaovao. Eo anivony ny toe-javatra izay misy ianao. Raha toa ka tonga ianao ka mitondra olana, tonga ianao ka mitondra korotana, raha tonga ianao ka mampiady olona, raha tonga ianao ka manakorotana ny lamina efa misy, dia zao tsy ianao lay andrasan'ny olona. Ary satria tsy ianao lay andrasan'ny olona dia tsy miorina amin'ny fona tsara zany ianao. Fa rehefa ao amin'ny tompo ianao, rehefa manaraka itony izay atoko faharovam-polo tony, dia zao ianao lay antenaina. Revako malala, ianao ary no andrasan'ny tompo. Alao hery, ianao no ianteherana, ianao no iankina ny fianakavianao, iankina ny fiangonanao, iankina ny mpiray tany razana aminao, satria ianao manana an' Jesosy, satria ianao toerany fanahan'Andriamanitra, dia ianao no andrasana. Ravaka isika. Tompo amin'izao zay no an'ity faminaniana izay nampitolera anao an'isay ampaminany ity ho anay, fa izahay dia vavolombelonao, andrasan'ny fiarahamonina, antenahan'ny fiarahamonina, fampahirezana, herim-po vaovao, fifaliana vaovao, izay no andrasan'ny fiarahamonina ny filazantsara. Dia meo anay tompo ny herim-panasy, ny herin-tsaina, ahafahanay mijoro vavolombelona amin'ny fahatsaranao Andriamanitra. Raha ny herinay amin'ny maha olombelona anay, tsy mahefa na inona izay. Fa noho ianao izay efa mitoetra aty anatinay, ary efa nanonona anay manao hoe mpanompoka ianao, efa novidiko ka tsy mba nariko, dia hamariny tompo fa miantra anay ianao ary mitahiry anay. Dia ataovy vavolombelonao amin'ny toerana izay rahanao anay izahay. Misaotra ny amin'izay nomenao anay tamin'izay andro vitsivitsy izay dia amin'izao zoma zao tompo, dia tahio ny isan'andronay. Tahito ity tontolo andro ity ho tontolo andro anompoana ianao, hitiavana ianao ary hifalianay mandrakariva. Dia ome fanambinana izahay, jereo marary, jereo manana olana, trotroanay ambavaka manokana ny isa-tokantrano tompo. Ataovy manapaka ao amin'izy ireny fiadaranao sy ny fifalianao, ary ataovy tokantrano sy isam-batan'olona manana fanantenana izahay, satria eo mandrakariva ianao Jesosy. Saotra tompo. Amen.